Faly miarahaba isika rehetra zay manaraka tsy tapaka ny Nouveaute gasy ny tenako. Androany isika dia nderisitresaka indray ny vaovao malaza amin'ity androandroany ity. Tsy inona moa izany fa vaovao mahakasika andriamatoa afakandro Christian izay nilaza moa izy tao amin'ny Facebookny fa hanao ampamoaka amin'izay izy manomboka androany alatsinainy ity ka endrasany be sy ny maro izany ankamoaka izay ataony afakandro Christian izany amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izany dia aza dino ny manao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba afahana mandravona andrenivotra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo ary aza dino ihany koa ny milike ny vidéontsika. Aza dino toraka izany hatrany ny Abonneo tsika mba afanireo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao Nouveaute gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Araka nefa natsipotary ampiantahana moa dia vaovao mahakasika ny afakandro Christian no resana antsika amin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndolo ny fanambarana avy any amin'ny andriamatoa général Richard Ravalomanana raha nilaza ny heviny izy mahakasika ny toedra raha politika amin'izao fotoana izao. Général Richard Ravalomanana moa dia araky ny fantatsika dia olona ambony ary olona izay misahana andraikitra ambony dia ambony amma général azy izay raha ny Madagascar no resahana. Tao anatin'ny lahateny ihany dia nilaza mo andriamatoa général Richard Ravalomanana fa andro vitsy sisa dia higadina ny 16 décembre izay hanatanterahana ny fianianany filoha voafidy Andra Joel ho filohan'ny Madagascar indray ao anatin'ny 5 taona manaraka. Ho fiatrehana an'izay dia miantso ny olom-pirenena rehetra hanaraka ny lamina fa mba tsy hanaiky ho voafitaka ny panakorotanana mety hataon'ny mpanao politika sasany tsy mitovy hevitra ny filoham-panjakana mpisolo-toerana ny général Richard Ravalomanana tamin'ny Zoma 20 décembre lasa teo. Tsara kokoa dia ny tsy fanala baraka any firenentsika isika halaviro ny fihetsika sy fieverana hanao an'izay manoloana ny malagasy manontolo sy ny filoham-pirenena vahiny maro hanatrika ny lanonana. Raha sanatria hisy minia hanao izay dia tsy maintsy handray andraikitra ny fitondram-panjakana ary tsy handefitra ny mpitandro filaminana hoy hatrany général Richard Ravalomanana raha ny lahateny izay nataony. Araky ny angom-baovao voaray hatrany dia fantatra fa nahiditra ponjavonjo maika eny an-tanimora ny sabotsy lasa teo ny gouvernora ny Betsiboka sy ny PRMP ao amin'ny faritra noho ny raha kolikoly fanararaotam-pahefana ary fampiasana fitaovam-panjakana ho an'ny tombontsoa manokana. Araky ny angom-baovao dia voalaza fa nampanofainy gouvernora ho an'ny Sinoa mpanao fitrandrahana volamena antsokosoko ny an'izay any faritra izay nomeny andriamatoa filoha Andra Joel. Voalaza ihany koa fa nokaramaina isam-bolana ny mpamily an'ilay an'izay any faritra hampiasaina amin'ny fitrandrahana volamena miaraka amin'ny ireo Sinoa ireo. Mazava araky izany fa voararany lalàna ny fampiasana fitaovam-panjakana ho an'ny tombontsoa manokana ary voararany lalàna ihany koa ny fanararaotam-pahefana sy ny gaboraraka izay mety ho ataony ireo izay miseho azy ho ambonin'ny lalàna. Resaka kolikoly hatrany dia nivoaka tamin'ny fahanginany andriamatoa afakandro Christian izay nilaza moa izy tamin'izany fa hanao ampamoaka goavana. Araky ny fahafantarantsika anazy i afakandro Christian dia isan'ny olom-pirenena izay sahisahy ary sahy mijoro tokoa ny lehilahy raha resaka an'izay ankamoaka araky ny nambarany izay. Efa matetika i afakandro Christian izay miseho amin'ny tambazotra sosialy manao fanentanana sy milaza izay fieverany ary ny fahitany raha politika misy any amin'ny faritra misy azy any sy misy manerana an'izao Madagascar izao. Araky izany ara dia nilaza hanao ampamoaka lehibe mahakasika ny zavamisy ao Mahajanga i afakandro Christian izay filohan'ny fikambanana HRT na hanjary raha ty. Androany alatsinainy 11 décembre amin'ny 7 sasany maraina ao amin'ny pejiny no hanaovany an'izany ankamoaka lehibe izany araky ny nambarana hatrany. Resaka théorie de complot natao taminy nanomboka tamin'ny taona 2018 ka hatramin'izao pratique mafie misy amin'ny renivohitra faritra Boeny ary hiompana amin'ireo ny zavatra ho resahany. Ankoatra ireo dia ho valiany amin'ny ampamoaka ataony koa ireto fantaniana ireto. Iza no mpanao kolikoly avolenta ary aizavy no ahitana an'izany. Andrasana araky izany ity ankamoaka izay ho ataony ity na ho arahana proof na tsia. Iarahantsika mahita eo ihany koa ny mety ho vokatra an'izay ankamoaka ataony afakandro Christian izay. Izay zay raha tomboky lasy tomboky vavy mahakasika ny vidéontsika amin'ity tapany indray mitoraka ity ka manasantsika hatrany hanao commentaire ambanin'ity vidéontsika ity mba afahana mandravona andrenivotra rehetra eny hanaovantsika vidéo manaraka eo. Manasantsika ihany koa like ny vidéontsika ary manasantsika tanandroa hatrany i Abonneo chaîne-tsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany misy tao Nouveaute gasy. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka de mirary soa. Zatsy manambola karaha ery patron tsy mavidy
misazy valerana million rosao kazameky mila molo hanao kazameky mila molo kazameky mila molo hanao kazameky ekono io tsara sor tiafagnanao natakalo vola maniezaka zafanao ro tsy mila fitiavagna jiaby namezako anao tsy nasianao sira restaurant pizza glace am gastro ampifalifaly anao isanandra vaky zao zako afa tsisy vola montso ndavanao